Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fa mirahaba antsika rehefa malalatra ity zoma fa 7 ny volana aogositra ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny boky ny Apokalipsy toko faharoa. Apokalipsy toko faharoa andiny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fahafito ambin'ny folo. Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo, toko faharoa andiny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fahafito ambin'ny folo. Anaran'i Jesosy. Ary soraty ho an'ny anjely ny fiangonana ny Pergamosy. Izao no lazain'ilay manana ny sabatra roa lela maranitra, fantatro izay honinanao, dia ao amin'ny itoeran'ny seza fiandrianan'ny Satana, ary mitana mafy ny anarako ianao ka tsy nandany finoana, na dia tamin'ny andro ny Antipasy martioraka aza izay lehilahy nahatoky ahy, dia ilay novonoina teo aminareo, teo amin'izay omena. Kanefa mananteny kely aminao aho, fa misy eo aminao izay mitana ny fampianaran'ny Balama, ilay nanome foan'ny Balaka nisy fahatafitinoana teo alohan'ny zanak'Israely, ihinana enana terina tamin'ny sampy sy jangajanga. Ary toy izany koa misy eo aminareo izay mitana ny fampianaran'ny Nikolaita, tahaka amin'ireny. Koa dia mibeba fa ratsy izany dia ho avy aminao fainganao ka hamely anao amin'ny sabatry ny vavako. Izay manatsofanao ankizy ihany izay lazain'ny falahy ny fiangonana, izay maharesy dia omeko mana miafina sady omeko vato fotsy, ary eo amin'ny vato dia misy laram-baovao voasoratra izay tsy fantatr'olona afa-tsy izay mandray azy ihany. Ray masino, manomasina fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Pergamosy dia tanàna lehibe anankiray izay niroboroboan'ny kolotsaina helenista, tsy mifalalavitra tamin'ny Aleksandria. Aleksandria izay tanàna lehibe taty Ezipta, nalaza namiratra tamin'ny fahendrena, isan'ny nanana tranomboky lehibe mandrakatiny androany dia mbola fantatra ny tantarany. Ny tany Aleksandria efa tamin'ny andron'ny taonjato voalohany, tamin'ny andron'ny vanim-potoanan'ny antikité zany, dia efa nanana boky roetsy ny tao Aleksandria, be dia be zany driavako, roetsy. Ary i Pergamosy dia tsy latsa-danja ny famirapiratana tahaka ny tanàna tany Aleksandria. Betsaka ny olona nanam-pahaizana, nanan-karena, ireo olona nanam-boninahitra tao amin'ny fiarahamonina no tao Pergamosy. Fa izay nampiavaka ny Pergamosy eto ka nahatonga azy natao hoe tanàna fonenan'ny Satana, seza fiandrianan'ny Satana, dia satria tao Pergamosy dia toerana nivezivezena ary nisy lapany Domitien. Domitien moa zany dia ilay amperora izay tateorinan'ny Néron, izay nanamafy ny fivavahana tamin'ny amperora. Fivavahana tamin'ny amperora efa nipotra ihany tamin'ny fiandohan'ny tao anatin'ny fanjakana Romanina ny hoe ny amperora dia ray aman-dreny dia hivavahana. Fa tamin'ny andron'ny Domitien dia vao maika ny amafy zany, satria tena natao hoe tompo mihitsy ny amperora, ary natao ny hivavahana satria meverina ho zanak'i dia nanjary lasa toy ny Andriamanitra ny amperora. Hany ka izay rehetra nandà ny amperora ho tsy azo hivavahana, ho tsy Andriamanitra, na dia Romanina azy izy fa tsy voatery ny kristianina ihany, na dia olona manam-boninahitra tao anatin'ny fanjakana Romanina izy ka nitsipaka izany fisainana hoe nandany ma tsy Andriamanitra ny amperora dia novonoina. Ny kristianina mazava ho azy tsy nanaiky an'izay, satria tamin'ny kristianina dia Jesosy ihany no tompo sady Andriamanitra. Ary dia izay natonga ilay hoe sinagogan'ny Satana, satria lay ratsorina dia Domitien lay tondroiny ny Apokalipsy eo ho Satana, satria nandany maha-Andriamanitra ny Jesosy, mazava ho azy, nilaza ny tenany ho Andriamanitra, mazava ho azy. Ary dia tao amin'izany tanàna tao Pergamosy zany nefany marina fa tsy zava-baovao tamin'ity tanàna ity ny antsoina hoe vanim-poatsampy, efa nisy lapa lehibe, nisy tebolo-tsampy betsaka tao, nisy tebolo-tsampy ny Dionysosy tao, nisy tebolo-ny Athéna tao, nisy tebolo-tsampy maro mihoatra ny 5 tao amin'ity tanàna antsoina hoe Pergamosy ity.
tena tanàna ny vanim-potsampy fa tsy de tenareo sampy ireo loatra no mitondrana hoe masinagoga ny zatana azy fa tena nolay fitompy vavahana nolay culte natao tamin'ny ho an'ny amperory. Dia tao anatin'izany fisafotofotoana izany no nanoratany tompo ho an'ny kristianina tao Bergamosy, hafatra amina zavatra rona telo. Ny hafatra voalohany de teny manao hoe manateny kely aminao fa misy eo aminao mitana ny fampianaran'ny Balama ilaina ny amin'ny Balaka nisy fatafisorana eo amin'ny zanak'Israely. Ny fantatsika fa Balaka sy Balama hitantsika ny bokin'ny Nomery raha atsorina de raha jerena am'izao solomaso zao zany fampianarana zany de teny materialisme. Fantatsika fa nanambitamby nanome vola nanambitamby mihitsy boky Nomery tsika teo nanambitamby mihitsy ilay Balama nanome foany Balaka ho izy teo, materialisme izay nanaporisika ny karamaina mba hanozona ny zanak'Israely. Dia izay toetrainy indray dia nambaran'ny tompo eto fa tsy akasitraha be de be ny kristianina zay mbola materialista ohatra, zany hoe mbola manompo an'Andriamanitra kanefa noho ny fitiavam-boninahitra noho ny tahotra na noho ny lafinjahatra maro samihafa de lasa manome toerana ny materiel, manadino an'Andriamanitra, manadino ny fitiavan'Andriamanitra, manadino ny antson'Andriamanitra ary manakalo mihitsy aza an'Andriamanitra amin'ny ataontsika hoe materialisme. Andriamanitra tsy hoe tsy tia ny olona ho sambatra, tsy zay Andriamanitra, planin'Andriamanitra hatrany ambolohany mihitsy matoa Andriamanitra nahary ny olombelona atao amin'ny sahidena de tian'Andriamanitra nanana ny olona fahafenona sy fiadanana ao anatin'ny fifaneraserana amin'Andriamanitra. Ary azo lazaina hoe ny sahidena mihitsy ary amilay toerana ny aona ny lanitra sy ny tany ao amin'ny sahidena ihany ny voalaza fa ny aona ny lanitra sy ny tany tao amin'ny sahidena satria sady teo Andriamanitra ny teo koa ny olombelona. Fa ny kristianina tao Bergamosy de afaran'ny tompo manokana mba tsy ho variana amin'ny fiainana zao tontolo zao, tsy ho materialista zany hoe tsy hanao hoe ny tanjon'ny fiainana dia ho amin'ny fananan-javatra, ho amin'ny fanangonan-javatra, ho amin'ny fananana sy zavatra miavosa. Ny antsoina hoe fombiazana de tsy zay loatra. Itsika moa amin'ny vanim-potoana ankehitriny de mbola betsaka ny olona mieritreritra mandrefy ny hoe ny antsoina hoe olona tafita, ny antsoina hoe olona mahomby de olona naangona be teo amin'ny fiainana tamin'ity tany fandalovany ty, naangona be na vola miavosy io na kapitala miavosy io na harena miseho amin'ny endrika maro samihafa io de miverina hoe ny atsotsika kely atsony atsotsika hoe tafita de olona manana zany zavatra izany. Dia tsy ao anatin'ny tsika mihitsy ny fiheverana hoe am'izao andro ankehitriny zao hoe ny olona tafita de olona mikendry ny fiainana mandrakizay, ny olona mibanjina ny fianjakan'Andriamanitra ary ndraindray aza iverintsika olona mijaly indrindra zany, ny olona manadino ny fiainana eto ambony tany fa mibanjina ny fiainana mandrakizay de sokatsitsika mihitsy olona mijaly indrindra. Dia eto ny apokalipsy de manafatra ny mpino zany hoe tandremy tsara fa miaina ao anatina tontolo feno fahalovana isika, ny mondialisation iainantsika zay manome toerana ny kapitala, manome toerana ny vola, manome toerana ny famirapiratana, manome toerana ny voninahitra, manome toerana ny fifaliana sy ny filana dia mety mampanadino ny olona ny antom-pisiny ka mety mampanadino indrindrindrindra ny kristiana ny antom-pisiny ka mahatonga azy mirona makany am'izany ny materialisme izany. Dia ambarany tenin'Andriamanitra fa manateny amintsika fiangona am'izao vanim-potoana ankehitriny zao isika ny tenin'Andriamanitra satria ao anatin'ny vanim-potoana mbola iroborobon'ny materialisme tsika na inona endri-javatra izay ataontsika hoe fiezahantsika de miaina ao anatin'izany vanim-potoana zany sika ka mila miambina tsara, mila mitandrina satria hitantsika fa be de be ny fiangonana ao anatin'ny fisainana materialista. Ireo be de be ny kristianina hoe ny antony ivavahana de mba hampanankarena
be de be reo mivoy ny ataotsika hoe a théologie de la prospérité ny hoe ny antony ivavahana de ho amin'ny famirapiratana eto amin'ity tany ity voninahitra eto amin'ity tany ity ekena fa Andriamanitra de miantoka ny fiainan'ny olona fa ny antony ivavahanao tsy hoe arena mivosa ho tonga ho mpanan-karembe mpanefoefo ary be dehibe ny olona latsaka ao anatin'izany fankapana zany fa tsy mahatokony hoe anapoantsika ny fahasoavan'Andriamanitra ny mpino de mahatoky ny fahasoavan'Andriamanitra omen'Andriamanitra be izy valy omen'Andriamanitra tonony izy misaotra tsy omen'Andriamanitra izy miara-manitra aminy koa Andriamanitra zay mahatonga ny Paoly ny teny hoe zay nanangona be ainge tsy nanana ny ambiny ny tsy nanangona ny kely koa tsy nanana ny tsy ampy satria ampy ny fahasoavan'ny tompo fa ny toetsaina faharoa zay tian'ny tompo ialana ny avako malala de ny toetra ny Nicolaïta izay karaza mpampianarana indray izy io avy amin'ny fampianarana Nicolas ilay karazana dikona tao am'ilay tanàna nisy fampianarana koa fitatsika mitapany vola amin'ny apokalypsy toko faharoa moa izy io de ilay fampifangaro fivavahana ilay ataotsika hoe tsy tena fampifangaro-pivavahana loatra iny io fa fifampifangarona toetra moral zany hoe malaladalaka lasa onareo miteny frantsay hoe relatif daholo ny zavatra rehetra eny tsara io fa eny ratsy io fa tsy maninona ohatra zao eny tsy azo atao le teny hoe Nicolaïta de lay fafahana manoloana lay tsy fananana fifehezatena mazava sy entitra manoloana ny ratsy fa toy ny hoe zavatra rehetra tsara fa mety ho ratsy ny zavatra rehetra ratsy fa eny azo tsaraina ihany relatif anao amin'ny teny frantsay tsy misy zavatra tena ratsy ho azy ary tsy misy zavatra tena tsara ho azy fa miankina amin'ny lafiny zavatra maro samihafa de ndraindray mety eny azo atao ihany angeny zao fa amin'ny fotoana ohatr'izao tsy azo atao ihany zao fa azo atao am'izao arakaraka ny fitsehony zavatra zay ny antsony hoe toetsay Nicolaïta ilay tsy fananana fermeté anareo amin'ny teny frantsay tsy fananana fijoroana amin'ny fahamasinana tsy fananana fijoroana amin'ny fitiavan'Andriamanitra dia io zany de mampianatra manafatra atsika ny tompo am'izao andro ny antsika zao de tsy mbola foana akory Nicolaïta mbola be dehibe ny voamaikara-mia mafy Nicolaïta hitantsika amin'ny lafiny moral isan-karazany lasa kristianina tsy manana fermeté manoloana ny fitrangan-zavatra eto am'izao tontolo zao momban'ny lafiny fitondratena de ndraindray everitsika fa eny azo atao ihany angambany ohatr'izao eny momba ny atao hoe fahafahana dia ndraindray malalaka ny kristianina te halalaka loatra malalaka tsy ilay malalaka afaka manompo an'Andriamanitra fa ilay malalaka hanompo ny tena na ny filan'ny tena hotsika manao hoe mbola tsy foana ny fampianarana Nicolaïta am'izao andro antsika zao de mampitandrina ny mpino zany eto ny tenin'Andriamanitra hoe tandremo ny fieverana ny vavahana kristianina ho malalaka tandremo ny fifehezatena tandremo ny toetsaina malalaka loatra fa manjary mampanadino ny fahamasinana manjary mampanadino mahafanasina rehefa malalaka loatra de manjary lasa mampanadino ilay mahafanasina indray ny fiangonana na ny mpino ary ny fahatelo zay afatry ny tompo any fiangonana atao Pergamos tsy fampitandremana ihany amin'ny materialisme tsy fampitandremana ihany amin'ny ataotsika hoe hédonisme tsy maninona ny antsoina hoe hédonisme dia lay amour du plaisir lay fomba fisainana lay filozofia zay fitiavana ny filana ka mampandefitra mihitsy ny fivavahana sy ny finoana ny materialisme sy hédonisme zay fatatsika fa voizy ny mondialisation ka ilana fitandremana tsy ny mondialisation akory ny ratsy ho azy tsy fatatsika zany fataro ny zavatra rehetra zony mafy zay tsara fa tahaka ny zavatra rehetra ataon'olombelona de misy lafiny tsara misy lafiny ratsy de tahaka zany koa ny zavatra iatsika isan'andro mondialisation de misy zavatra zay ratsy ka tokony ho hitandremana ny fifandraisana amina ny mifandraisana ambolony fihinanana ambolony izany fa ny farany de zay seo ny anafaran'ny tompo manokana ny kristiana atao Pergamosy de ny fibebahana hoy izy manao hoe côté ami beba fa ratsy zany dia ho avy aminao faingana ny taona zany
ny kristianina mba hibebaka ny tenin'Andriamanitra eto, ny taona ny mpino mba hibebaka, zany hoe mialaneny n'Andriamanitra, mialaneny ny tenin'Andriamanitra, mialaneny ny Jesoa eto, ary ny taona ny mpino mba hibebaka, tsy ho variana amin'ny fiainana loatra, fitadiavam-pahafinaretana, fanaovana programa atsiaroa, fikaroana fahafahana amin'ny lafin-jahatra maro samihafa, fitadiavana vola, asa be loatra sy ny zavatra tahaka izany, fa ny taona mpino kosa izy mba hibebaka satria hiverina ary ho avy faingana arak'izay efa teneniny hoe ho avy faingana. Afaka malala fotoanany fibebahany zao, manoloana ny rivotra mitsoka eto ambonin'ny tany de tsy fantatsika ny fotoana iverenan'ny tompo, tsy maintsy hiverina ny tompo de manafatra ny mpino izy hoe mibebah. Digadino mibebah de zao apetrao amin'Andriamanitra ny fiainanao, miova miala amin'ny lalan'ny fahazarana, miala amin'ny lalan'ny fahafinaretana, fa verena amin'Andriamanitra. Ary manazava izy io, ozy izy manao hoe izay mibebaka nge, izay maharesy mahajoro ao anatin'izany materialisme, anatin'izany hedonisme zany de omena manamiafina. Sy mahasasotra kely ny hevitra teny hoe manamiafina, tsy teny amin'ny andininy fa fito ambin'ny folo zany, lay manamiafina dia hitatsika any amin'ny ireo namoropy vovony testamenta taloha, de mahita izany manamiafina zany ny bokin'ny Jeremia, zay tsy afa-tsy akory fa milaza hoe sakafo mahavelona omen'Andriamanitra manokana ireo zay mahajoro, fiainana manokana omen'Andriamanitra ireo zay ho azy eo ray mahajoro. Ary zay mbola dikany hoe dia misy omeko vato fotsy nisaky ny fiangonana moa, de misy fanomezana mandrakariva omena azy ho azy zay mahatoky. Ary eto de ny kristianina atao Pergamosy raha mahatoky de ny tompo eo omeko vato misy anaram-baovao voasoratra izay tsy fantatr'olona fa tsy zay mandray azy ihany. Ary zay ny fiaina kristianina, rehefa ko malala fiaina kristianina ho andreo zay mibebaka, ho atsika zay mibebaka, ho atsika mpanompon'Andriamanitra, de zao misy fahasambarana, misy fiainana zay tsy fantatry zao tontolo zao, fa fantatsika. Tsy hain'izao tontolo zao mihitsy, tsy hain'ireo tsy mino, tsy hain'ireo tsy ao amin'ny tompo, tsy hain'ireo zay ataontsika hoe mandany ny fiaina miaraka amin'Andriamanitra, lay fahasambarana, lay fiadanana, lay fifalim-po, lay tenen'i Jesoa manao hoe tsy hananana zao tontolo zao fa nomena zay mino. Zany rehefa ko malala misy fahasambarana manokana, misy fiadanam-po manokana, misy fifaliana tsapatsika amin'ny fiaina miaraka amin'Andriamanitra, satria Jesoa efa niteny manao hoe fiadanako no avelako anareo, tsy tahaka ny fameno zao tontolo zao, tandrify amin'ity teniny hoe izay mandray azy, izy ihany mahafantatra izany fanomezana zany. Afaka malala ao anaty zao vanim-potoana ilana fijoroana vavolombelona zao any aharitra isika ary ahajoro araka ny tenin'ny apokalipsy hoe mibebah fa faingan'i Jesoa, ary dia raha miveriny Jesoa dia ahita finoana ao anatin'ny mpino sy eo amin'ny fiangonana, ary amintsika tsiraray avy eny izy. Amen. Tompo am'soranao zay noho ny amin'ny teninao zay manazava aminay fa miaina ao anatina fiarahamonina ty fahafinaretana, manakalo ny tsara amin'ny ratsy, manakalo ny mahasoa amin'ny tsy mendrika izay. Afaranao zay hiambina satria maherisetra izao tontolo zao, de anaisotra ny finoanay sy ny fanoloran-tenanay hiala aminao Andriamanitra fiainana. Nitaonanay koa ianao hibebaka handiny tena, hamantatra ny tenanay manoloana ny teninao, hamantatra ny teninay manoloana ny antsonao zay noantsonanay tsirairay avy. De mivavaka tompo, tehirizo zahay ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana, tehirizo mba hanao zava-dehibe ny fona sy ny fanarahana anao, tehirizo tsy hanao amban-javatra ny antso zay noantsonanay tsirairay avy, ary amarino ny teninao fa momba anay mandrakariva ianao, na eo ara ny fakapana mahazo
ety am'ty zao tontolo zao ity. Jereo ny tanoranay tompo ao anatin'izao vanim-potoana hiparitahan'ny zava-mahadomelona, hiparitahan'ny toetra tsy mendrika maro samihafa, de arovy ny tanoranay, arovy ny zanakay, ary manampy ny ray aman-dreninao amin'ny famelomana, amin'ny fikarakarana ny ankohonany. De jereo ny tanindrazanay tompo ho fenoan'ny fahasoavanao ane, de manakana ny fiainana eo am-piaratananao zahay. Arovy zahay toetra mandrakariva ho mpanompo mahatoky anao, aminaranao Jesosy Kristy mpamonjy. Amen.